Androany indray tsika dia hitondram-bavaka an'ito mpiray fanantenana amintsika ity, izay anan'olona tsosa marobe izay tsy maintsy aloha amin'ity herinandro ity, ary manana hetaheta izy ny hamafa izany. Kanefa raha ny herin'olombelona hozy izy dia tsy ho vita izany, fa matoky ny fitantanan'Andriamanitra izy, ka andeha hoe tsika mbavaka izany faniriana sy hetaheta izany, satria rehefa apetratsika amin'Andriamanitra, raha mino tsika dia anehonin'Andriamanitra ny voninahiny ary ho vita, satria tsy misy zavatra mahagaga izay tsy vitan'Andriamanitra. Ka andeha tsika hitondram-bavaka izany faniriana ito mpiray fanantenana amintsika ity izany. Hiary hivavaka isika. Ray malalo, misy zanakao izay tambetsasany trosa amin'izao ora izao. Maniry izy ny andoha izany amin'ity herinandro ity, satria tsy maintsy aloha amin'ity herinandro ity izany. Tsy hay izay androa azy aorianan'izao. Jesosy malalo, raiso an-tanana izany faniriany ho afa-tsosa, manala baraka izany. Manala baraka ny zanakao, Andriamanitra, afao izany tsosa izany. Ameo azy ny fahafahamanao rehetra fa mandoha izany. Ame tsilotssaina avy any ambony, avy any aminao izany zanakao izany. Ka raha ho dila ty herinandro ity, dia hifaly sy ravoravo ao aminao izy, satria efa nafahanao ny tsosan'ny Ray manontolo. Matoky izahay fa mihaino ny vavaka izay asandratray ianao androany Andriamanitra, ary matoky izahay fa amaly izany ary amaly ny etaetan'ny zanakao, ka ho afa-tsosa, satria ianao ny teny fa apetrao amiko ny fanahinao rehetra, fa izaho amahy izany. Ka matoky izahay fa amahy izany olona salinao. Tononona ny vavaka amin'arinao Jesosy. Amen.